Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly tao Antsirabe ny fankalazana ny fahafolo taona ny fiara-miasa teo amin'ny tanàna roa dia Antsirabe sy Stavanger izany. Etsika maro moa no nentina nanamariana izany ka isan'izany sehatra manokana ho an'ireo tanora. Maro ihany koa moa ireo manam-pahefana tonga nanatrika izany lanonam-pankalazana izany. Arahantsika ara ny anjinjiny tantery ny Lova Ramanantsoa. Omaly alatsinainy no nosokafana ara-pomba ofisialy ny fankalazana ny fahafolo taona ny fiara-miasa teo amin'ny tanàna roa dia Antsirabe sy Stavanger. Nentina nanamariana ny fotoana ny Forum des Jeunes na ny atrikasa ho an'ny tanora tao amin'ny renivohitra Vakinakaratra izay tsy hifarina raha tsy amin'ny Alarobia 20 ny volana Febroary avy izao. Izany dia teo ambanin'ny Fiahinan-Dramatoa ministry ny varotra Olga Ramanantsoa sady mpanorona fototra ny fiara-miasa teo amin'ny tetikasa MIC izay fiara-miasa ny tanàna Antsirabe amin'ny firenena Norvezianina. Isokana n'Andriamanitra satria hatramin'izao tao anatin'izay 10 taona izay dia tsy tapaka ny fiara-miasa fa isan-taona dia misy ny fifanakalozana ary tsy vitany hoe fifanakalozana teto an-toerana ihany fa indrindra misy ihany koa ny fandefasana ireo tanora n'Antsirabe makany a Norvège mba hianatra ihany koa ny atao hoe ny fampandrosoana sy ny fivoarana hita any amin'ireny tanàn-dehibe ireny. Nanamafy ny fiara-miasa ho an'ny 10 taona manaraka indray kosa ny mpandrindra ny tetikasa MIC. Nisy ihany koa ny fitsidiana Traneva izay nataon'ireo manam-pahefana tonga nanome voninahitra izao hetsika izao. Teo ihany koa ny faninanana izay nataon'ireo tanora mpianatra tamin'ny alalan'ny ady hevitra mikasika ny toetra rahapirenena.